Sakani yazava nitsangana ianao izao. Rehefa vakasy Kristy sotroanao zary Andriamanitra resanaka avy any masina tianay loatra ianao na dia mpanota zahay menao tombonandro menao taona vaovao zao nay manavano fanoloantena zao nay mahita ny tanam-pahasoavanao zay mamindra fosy mamela heloka anay ny taonanay ibebaka iova fo ary ho tena mpanomponao mahatoky anao andeha amin'ny fahamarinana ny fahamasinana ary ifadianay ny fahotana ny fitsangatsangana eny izy rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia mitenena fanay masinao naran'i Jesosy amen. Tena Andriamanitra anjaratsika amin'izao Alahady faharoa manaraka ny Epifania zao dia ny jaona toko faefatra ny andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahaenina amby roapolo. Jaona toko faefatra ny andiny faefatra ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Rehefa hita dia miara-misangantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy izay tao hoe Sikara akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fantsakany Jakoba. Ary satria sasatra Jesosy tamin'ny nalehany dia nipetraka teo am-patsakana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy antsaka rano dia hoy Jesosy taminy omeo aho osotroiko fa ny mpianany efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina. Fa ireo vehivavy Samaritana taminy nao ny ianao no jiosy ka mangataka amiko osotroina nefa aho vehivavy Samaritana fa ny jiosy tsy manandraraha amin'ny Samaritana. Jesosy namalika nanao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho osotroiko dia ianao no ho nangataka taminy ka nomeny rano velona. Ireo vehivavy taminy tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fantsakana koa avy aiza no azahoanao zany rano velona zany. Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fantsakana ity sady izy sy ny zanany mba amin'ny biby no nisotro teto. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray fa na iza misotro ny rano izay homeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy tompoko omeo zany rano zany aho mba tsy hangetaheta na hanketo antsaka intsony. Hoy Jesosy taminy andeha ary antsoa ivadinao ka mankanisa aty. Raha vehivavy namalika nanao taminy hoe tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho fa efa nanambady 5 ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Marina zany voalazanao izany. Raha vehivavy taminy tompoko hitako fampaminany ianao. Nirazantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony ivavahana. Hoy Jesosy taminy raha vehivavy mino ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza nivavahanareo amin'ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Hoy raha vehivavy taminy fantatra fa avy ny Mesia ilay atao hoe Kristy ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy zaho izay miresaka aminao no izy. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminao rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny afatra lehibe tian'i Jesosy ampitaina amintsika amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra zao dia zao tian'i Jesosy ny mpanota.
handova fiainana mandrakizay. Tiany Jesosy ianao na dia mpanota aza, handova fiainana mandrakizay. Jesosy tena ny raha teo no teny izany, tsy aviansy ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Sarobidy io ry havana, filazantsara io. Fa raha ny marina no tadiavin'i Jesosy, manomboka amin'ny pastoreria amin'ny altara ka miditra amin'ny katekista, tonga amin'ny mpiandry, miafara amin'ny mpandray fanasan'ny tompo, asa misy tafiditra ve? Zay tsy nanana fahotanana indray mandeha taminareo, zany no alaiko i Jesosy. Ho ahy, zareo reo farafara angamba no mety tafiditra ny anankiray na roa. Iodikodina zareo ary afara hoe tra nitady tsy hisy pastora. Paoly dia mampianatra tsara ny hoe tsy misy marina na dia ray aza fa samy efa nanota avokoa izy rehetra. So ihany mamy ny filazantsara ny fampianaran'i Jesosy hoe tsy aviansy ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Ary ampian'ny tompo ihany zany hoe raha miaiky ny fahotansika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotansika sy manadio antsika ho afaka amin'ny sy fahamarinana rehetra. Vehivavy janga efa indimy io vavady, Samaritany ty vehivavy ty, io no natonony Jesosy manatona vehivavy mpanota. Te hitodika aminareo vehivavy a, izy aminareo koa mbola tsy nanota. Misy ve? Tsisy. Fa saingy Jesosy dia tia anareo vehivavy, ninonninona karazam-pahotanareo. Tahaka izany koa izay lehilahy, tena tia an'i Jesosy, tsy mba manilikilika ny vehivavy. Misy faritra izay mihevitra ny vehivavy ho fanaka ambanimbany, tsy menjo hiteny. So ihany sika eto Québec dia société féministe, tena matanjaka azy. Jesosy tia sy manaza vehivavy na dia mpanota azy. Filazantsara ho ny vehivavy koa zany. Nafiry ny aben'ny fahotanao tamin'ny 2025 nakany, androany ny filazantsara Jesosy manatona ny mpanota vehivavy sy lehilahy mba havelan'ny elony. Ny problème amin'ny jiosy ny Samaritana tsy mba miditra amin'ny tanàna ny Samaritana zany ny jiosy fa hiverin'ny maloto satria tanàna ny jentilisa. Ka raha miala avy any Jerosalema izy tokony handalo ao Samaria dia mihodina lalakafa izy, sao dia maloto ho ny mandalo amin'io tanàna io, sao dia misy Samaritana miaona amin'ny eny an-dalana eny ka maloto rehefa tonga any an-trano dia mano haingana raha sendra mifanena amina jentilisa ka olona maloto. Ty tanànan'ny Samaria ty ao anatin'ny tanànan'ny zanak'Israely ihany izy io talohan'ny 722, talohan'i Jesosy Kristy. Fa tonga ny Asirana tariny mpanjaka atao hoe Tiglath-Pilesera dia nitafiny io Samaria io dia resiny. Ka rehefa resiny dia zao no nataony. Ty le tsy manaza vehivavy ty, Tiglath-Pilesera ty. Nalainy ny vehivavy tao no entiny tany Samaria, tany Asiria azafady. Fa ny lehilahy tany Asiria indray no entiny, azafady, ny lehilahy tao Samaria nentiny nankany Asiria. Averiko, ny lehilahy tao Asiria rehefa resiny dia nentiny tany
Asiria fa ny lehilahy asiriana no nalefa ny tao Samaria nanambady ny vehivavy Samaritana. Zany hoe ny Samaritana après ny 722 dia ziosy métisy asiriana. Asa azitsika zany hoe tsy ziosy madio ntsony zany fa gentilisa nanambady jiosy. Ny lehilahy zany asiriana gentilisa fa ny vehivavy jiosy. Lasa safiotra na métisy. Zany mahatonga ny jiosy hoe reto Samaritana reto olona maloto satria nanambady lehilahy gentilisa. Amin'ny jiosy zay tsy zanak'Israely zay tsy jiosy dia maloto avokoa. Ka rehefa nandeha ny an-tsena izy ka tsena mety misy gentilisa ao rehefa tonga any an-trano dia mandro farak'izay malaky sao dia maloto. Dia hoy Jesosy amin'ny andininy nivakisika voalohany teo tsy maintsy mamaky any Samaria. Ny andininy faefatra. Inona ny dikany zay teny Jesosy hoe tsy maintsy mamaky any Samaria? Jesosy tsy mba manavakavaka ara-poko, ara-piaviana. Tsy misy hoe ty maloto tsy misy madio, fa maloto avokoa ny olombelona taranaka Adamo satria mpanota. Fa zay te adio dia dioviny rany Kristy. Ny olona madio amin'ny Jesosy dia ny olona voavela ny elo sy voasarona ny fahotana. Zany nahatonga ny Davida ny teny hoe sambatra ny olona zay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana. Dia ianao zany ry havana ray ny fanasan'ny tompontsika miandry anao Jesosy lay mitondra ny loharano velona. Manatona an'ity vehivavy ity Jesosy eto mba hizarany loharano velona miboiboika mandrakizay. Jesosy tsy manavaka ara-poko sy ara-piaviana. Io ny teboka manaraka. Madagasikara mbola misy an'izany neto aza mbola misy fanavakavahana. Mahazo nègre ianao rehefa tezitra ry zareo. Ny lalàna aty dia misakana an'izany mahafinaritra. Fa eny amin'ny fiarahamonina eny amin'ny toerana zay ifamezivezen'ny olona maro dia hitanao ihany ny fanavakavahana. Misy indray ny sasany tsy teo malagasy mihitsy rehefa tonga aty an-dafy. Rehefa manana résidence permanente, manana nationalité canadienne dia tonga Madagasikara dia mahay miteny gasy tsara ke izy fa tsy miteny gasy mihitsy izy tonga Madagasikara. Inona tsy mampiteny gasy anazy? Ambany hono ny miteny gasy. Fa izy somary miroulera sady miteny frantsay tsara. Dia zany zareo Canadianina. Manavaka ny tenany izy. Fa Jesosy tsy zany sady tsy manavaka ara-poko izy, tsy manavaka ara-piarahanana izy, tsy miavonavona koa izy na dia Andriamanitra aza dia nihetry tany an-tranonomby izy. Zany toetran'i Jesosy zany koa mbola ataony eto. Olona zanak'Andriamanitra ve ny angataka rano? Lasa mpangataka ilay Andriamanitra ao. Mahazo sika an-tsaina moa zany? Meo rano aho. Nefa izy afaka miteny hoe misy rano dia misy ny rano. Sa tsy vitany izy zay? Vitany soa matsara. Ovidimy mahavoky olona 5,000. Fa ilay Jesosy ntsika sady tsy manavaka ara-poko, tsy manavaka ny genre lahy sy vavy. Mitovy ny olona rehetra amin'ny teny avokoa. Na mpanota, na sy mpanota, na jiosy, na gentilisa, na Samaritana. Ianao koa, renao mbola mieritreritra manavaka ara-poko, ara-pirazanana, araka ambaratonga hoe zay andriana fireo ambany tanàna. Zany moa fiteny zany. Facebook ao dia tena mifamely zany ny olona amin'izany. Fa Jesosy milaza amintsika ny soratra masina fa ray ny razambentsika dia Adama sy Eva. Zanak'olona ray tapo isika.
zanak'olona iray tsika, zanaky Adama sy Eva, karaitam-posika mianakavy. Ny sarobidy manaraka dia ity: isika raha vao mahare fahotany olona dia mibisibisika, fa renao ohatrany misipane ranona sanao, sany ve? Ohatrany hafahafa reo a. Indraindray ara tsy misy le izy dia mandeha amin'ny Facebook ao feno. Fa inona mampiavaka an' Jesosy eto amin'ity vehivavy zangy ity? Efa fantany ilay vehivavy fa nanambady-impiry indimy. Raha ianao zao nahare an'izay, malaky io tanantsika io mandefa mesazy. Fa ity Jesosy ity dia tsy mba manameloka ny karazam-pahotananao na firy taonina ny fahotako. Ny mampiavaka azy, manatona anao am-pitiavana, tsy mitsara anao Jesosy ry havana, tahaka ny tsy nitsarana ty vehivavy Samaritana ity, fa nanatona am-pitiavana izy, ampanetretena. Ahoana fomba niresahany ity, niresahany Jesosy tamin'ity vehivavy janga ity? Ny tao manazy ny bebaka. Voalohany dia ny fanatonana azy. Izy marina manatona ny mpanota. Zay ny iratsika ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao. Io ny teboka voalohany. Ny teboka faharoa, tsy nanavakavaka no hoe Jiosy Samaritana izy, fa nanatona. Tsy nanavaka izy hoe ity mijangajanga, ity maloto ity, fa tena izany misy. Izy nanao premier pas manatona. Zava-dehibe. Manaraka izany dia ampitiavana no nanatonany an'ilay mpanota. Mahafinaritra io. Ampanetretena, mody nangataka izy. Ary rehefa vita tahaka izay, dia misy zava-dehibe amin'izay no resahany taminy. Zay ny fomba nanatonany azy. Ny marina manatona ny diso. Tsy nanavakavaka ara-pirazanana na ara-poko na ara-piaviana. Amin'ny fanetretena lalina izy Andriamanitra ny seho ho mpangataka. Na dia manana ny rano velona azy, mba azahoan'ny fon'ilay vehivavy. Avy eo dia teny mpitiavana, tsy mba ny tsara na manameloka. Io ny moderny fitoriana ny filazantsara, tsara indrindra ho an'ny mpanota. Ary toy izao no natao ny zava-dehibe ny rasahany Jesosy dia ny voalohany dia ny resaka izy ny amin'ny rano velona ho fiainana mandrakizay. Rehefa mitory filazantsara Jesosy dia tonga dia miditra amin'ny tena, tsy manafisafo gauche droite, fa dia ny rano velona ho fiainana mandrakizay. Zay ny mission tety an-tany, hizara fiainana mandrakizay. Dio ny teneniny, ianao omeko rano velona mandrakizay, miboiboika ho fiainana mandrakizay. Ny faharoa dia ny fanambarany ny fahotana amin'ny fomba tsy mandratra, tsy mitsara. Nanambady dimy ianao, fa raha zany tamin'ny toerany dia mety ho nataoko hoe mba hovao itoetranao io. Isam-bolana isan-kerinandro manova vady, lehilahy atsy lehilahy ary, vehivavy M ianao. Fantatrareo zay M zay? Tsy niteny izy ianao vehivavy rasy fitondran-tena makorely ianao, zay le M. Tsy zay ny teneniny. Fa izao aza ny tenin' Jesosy mahafinaritra hoe ny vehivavy janga sy ny mpamory rehetra no hialohanareo amin'ny fanjakany lanitra. Dinio tsara zany a. Ny mpamory rehetra sy ny vehivavy janga mialohanareo amin'ny fanjakany lanitra.
zay namakena anjaka iosy tamin'ny likadizony avy teo mpamoretra io mpangalabola io reo no ny bebaka fa ny jiosy zay ny hevitra ny tena no marina ny mpanoradalàna sy ny fariseo loza nareo mpanoradalàna sy fariseo hoy Jesosy. Ianao koa ry havana, raha mahita fahalemeny hafa dia aza mafaly ny mitsara fa tambatambaza am-pitiavana izy. Zay ny Jesosy eto nambara ny fahotany fa mifomba tsy manafitohina, tsy maintsy ambara zany. Ary tsy zany ihany fa nambarany fa homeny rano velona izy ho fiainana mandrakizay. Nambarany koa ny mahakristy azy, mamesy azy. Io no afatra sarobidy nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy zanga. Ny famonjena, io no nambarany. Ty androany ity ry havana dia hitan'i Jesosy. Jesosy tsy nitantara ilay vehivavy hoe zanga izy Jesosy ka dia mivadika taloha hoe ary hipetrahako amin'izao fotoan'izao dia mbola tsy izy io fahaenina io. Ay zany misy deuxième bureau amin'izao fotoana, troisième bureau, quatrième bureau, cinquième bureau, sixième bureau indrindra raha papasosy. Fa misy koa ny atao hoe mamasosy. Hitako zany amin'izao fotoan'izao sa tsy renareo, tsy hitanareo? Mandeha amin'ny Facebook ao zany. Ay tsy ny lehilahy ihany no mijangajanga fa vehivavy koa manao mamasosy hono. Tsy ato zany aloha e, tsisy ato zany. Fa zay ampianariny soratra masina antsika dia aoka hadio ny fitondran-teny ny karazam-pahotanao, na papasosy na mamasosy na inona karazam-pahotana, tsy ny fizangazangana ihany. Jesosy tianao mandray anao ho sasany so dioviny ianao, na tanora na zaza na antitra na olon-dehibe. Ny fitiavan'i Jesosy tsy mitanisa ny fahadisoanao izy fa mamela ny helokao. Rano velona. Raha fantatrao aho Jesosy dia ianao no tokony angataka rano amiko. Io ndray ny fampianarany rano velona nampianarany ity vehivavy ity. Dia hoy ilay vehivavy, mba mihoany zany rano zay mihinana ny rano, zay misotro n'ity rano ity Jesosy mbola angetaheta. Zay misotro ny rano omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay. Dia hoy ilay vehivavy, mba mihoany zany rano zany aho dia mba amin'izay tsy mantsaka eto fa ao an-tranoko ihany mikitika bouton. Dia mivoaka ny rano. Amin'izao moa aty tsy mantsaka tsony ny vehivavy e, robinet fotsiny ahodina. Fa amin'izay mbola kely tany ambanivohitra dia tena tsy mora ilay mantsaka. Fa hoy Jesosy, raha mahafantatra ahy ianao dia omeko n'ilay rano velona. Hafa ny rano eritreretin'ity vehivavy ity, hafa ny rano ampianarin'i Jesosy eto. Ny an'ny vehivavy ity aranofo ity ihany, mbola ilay aranofo ihany. Fa ny an'i Jesosy ny rano velona, izao ny lazany rano velona. Mijaona toko fahafito ny 5:7-8. Ao izy manazavana hoe inona moa ity rano velona ity. Minaran'i Jesosy zay mino ahy dia isy ho ny rano velona miboiboika ao an-kibony, araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy zay efa ho raisiny mino azo no lazainy tamin'izany. Fanahy masina ity rano velona ity. Ny an'ilay vehivavy Samaritana rano sotroina, fa ny an'i Jesosy fanahy masina. Nahoana ho rano velona miboiboika ao fiainana mandrakizay? Nahoana no mitondra rano velona ny fanahy masina? I Jesosy io rano velona io, ny ten'Andriamanitra io rano velona io, ny sakrameta ny tena mandrano zany rano velona zany. Ka ny fanahin'Andriamanitra no mitondra izany Jesosy zany amin'ny alalan'ny teny sy ny sakrameta ho velona ao anatinao, ka ho loa rano velona ho fiainana mandrakizay ho anao. Nibebaka ilay vehivavy mpanota, raim-baviny. Ary rehefa nibebaka izy, tsy vita nibebaka ihany izy fa niteny hoe tena ianao no Kristy.
nino izy fa Jesosy no Kristy. Ary tsy vitany bebaka sy nino izy fa lasa ny toriteny tao amin'ny tanàna ny zazakazaka tao amin'ny tanàna izy hoe ao ny Mesia. Zao nataony tamiko andao jerena. Ny bebaka ny tanàna ray manontolo vokatry ny ty mpanota vehivavy ty. Vehivavy anankiray na bebaka tanàna anankiray manontolo. Ary ianao tao vienanao mivita batisa. Siry ny olona ny bebaka ny aonao taminao. Mametra fanontaniana. Tsy vehivavy samaritany ty ny averinao rasy sy maloto. Fa ray tanàna toizy ny vaky teny. Anjaratsika amin'ny alahady ho avy zay dia tsy fitoizako. Fa vehivavy mpanota anankiray ny taona tanàna ray manontolo i bebaka. Ianao koa ry vehivavy, tiany Jesosy ho mpitory ny filazantsara ianao. Hizara azy sy ny fahatsarana ianao rehefa mibebaka. Dia hitaona ny hafa hibebaka ihany koa. Ary sy zany fa nampianariny Jesosy ty vehivavy ty hoe ny fivavahana marina amin'ny fanahy sy ny fahamarina. Ianareo jiosy, hoy Jesosy, dia ao Jerosalema ianareo ny tempolo ny heverinareo vavahanareo. Ianareo eo Samaritany dia eto amin'ity tendrombohitra ity ny heverinareo ivavahana. Fa ny tena fivavahana marina dia fivavahana amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ary ny fivavahana tarihy ny fanahin'Andriamanitra ny olona mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny fahamarinana dia Kristy sy ny teniny. Zany ny fivavahana mahavonjy. Ny fivavahana miorina amin'ny Jesosy maty sy nitsangana tamaty. Io ny fivavahana mahavonjy ny Kristy. Ary io no nampianarin'i Jesosy azy resy lahatra ity vehivavy ity. Ka hoy izy ianao no Kristy. Ary farany dia manao révélation Jesosy. Manambara tena. Zaho izay miresaka aminao zao no Kristy. Satria ilay vehivavy rehefa nitany saina teo ny fahalemeny na dia sy ny tantaraina aza. Dia hoy izy, tenainao no mpaminany, tenainao no Kristy. Ry havana, na dia feninao ny fahotanao io, hitan'i Jesosy io. Ambarao. Ty vehivavy anankiray nandeha namonjy dokotera. Tonga teo amin'ny dokotera izy, ny lohany marary. Dia izy tamin'ilay dokotera, dokotera marary ny kiboko. Dia io dokotera, ty no fanafody imodium mahafaka ny arety kibonao io. Afaka ve le rety andoha? Ny lohanao marary, ny kibonao no lazainao fa marary. Men dokotera ianao ity ary ny fanafody imodium fa io mahafaka arety kibo. Olao ihany aretin-doha. Tahaka izany ny mpanota anankiray, marary izy ka manafina. Hitany Jesosy ange io. Tena hitan'io. Na lazainao na tsy lazainao. Ny dokotera ny azonao andaingana hoe ny lohanao ny marary dia ny kibonao ny tenenao fa marary. Fa Jesosy tsy azonao andaingana. Indray mandeha rehefa nibebaka dia ity ny zavatra tonga tao an-tsaiko averiko matetika ihany ty. Be loatra zay fahotako zay. Tsy voavelan'i Jesosy zay. Zahay moa mipetraka Karimalaza. Mbola velona mamaneny lava tamin'izany. Raha sy mamaneny lava io mametraka ny tanany eto ambony loka eto. Tsy mba hino afa voavela zay eliko be zay. Tafa oatra loatra ny anareo kelikely. Dia fanao moa rehefa miditra ao amin'ny oramatoa io, dia efa samy mianan-kendry ny vavaka eo. Dia hoy izy, vitany amenako, ametraho tananao ao io olona io fa tsy mino ny famelan-keliko ameny Jesosy anazy inge izy ozy. Tamin'izany izy efa antitra, efa taona visy talohan'ny hafatesany. Dia izy efa tsy afaka mandeha tsony, fa misy mpiara-miasa aminy atao ny Toriteny zay fantatrareo an'izay mahafantatra anazy tao amin'ny Ambohibao na tany Karimalaza. Dia hoy izy, ny Toriteny, aty tazomiko ny tananao, dia ametraho tanana io le olona io fa tsy mino ny famelan-keliko nomeny Jesosy anazy izy io. Dia taizany nahafantarany ty ramatoa ty, fa mieritreritra an'izany aho. Jesosy mahita ny ao an-tsainao koboninao io. Didinio tsara ny fahotanao rehetra. Ianao mipetraka io aneza? Sady tsy manana. Raha mananao, hitan'i Jesosy na lazainao na tsy lazainao. Fa leo entiny misotrano raha teo sitrany e.
fa tsy misaranao izy, tsy manameloka anao izy. Rehefa vita ilay fametrahan-tanana, za io nyteny io, Jesosy fona, tsy mino, vainy ranao zay nalasaka ao, tandrifony mpanoty zany, aza misalasala riavana, hiakatra ianao androany, andray fanasany tompo, tianao Jesosy, ka mianso anao amin'ny feofeo fitiavana avia. Tena fitiavana mandrakizay, no itiavako anao. Zany nao paretako, famindram-po anao. Voninahitra ho an'Andriamanitra, ilay zanaka ny fanahy masina izay fahazatra amin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay vavaksika. Misaotra Jesosy, fampanota maimbo toan'ity lehilahy amin'ny zoro ity. Tsy mendrika hiteny ny anaranao akory aza Jesosy. Fifananota teo anatrehany lanitra sy teo anatrehanao. Tsy mendrika ny ataonao io zanakao itsony aza. Kanefa ho ianao, sy avy ansy ny marina fa mifanota ibebaka dia misaotra Jesosy. Namela ny heliko rehetra. Natona natabatra masinao zay, dia diovy amin'ny rano masina. Ataovy miaiky ny fahotanay izay sararay avy. Fa tsy ny loanay marary dia ny kibonay no lazainay aminao eo. Fa hitanao ny fahotanay. Ataovy miala amin'izany, ary mandeha amin'ny famarinana sy famarisinana amin'ny andro rehetra iainanay. Misaotra Tompo, amen. Ray so ny fitahena. Hona rehetra nefa soava Jesosy Tompontsika sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy fimbona amin'ny fanahy masina, ho aminareo rehetra netra amin'izao ka mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka, ny voninahiny Jehova. Efa miposaka ao amin'ny raha eto amin'izao tontolo izao.